tsy misy saina, tsy misy fahatakarana afaka mahazo ny zava-miafin'ny lanitra ao amin'ny teninao Andriamanitra. Fa raha mety ianao ka mameno anay amin'ny fananao masina hanokatra ny sainay hahalala zany teninao zany, dia tonga fiainanay zany. Ko mitenena Jehova, sokafo ny sainay mba handraisanay ny teninao, hamelona anay ka anompona ianao Andriamanitra velona. Ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao ny vavahana toy izany. Amen. Ampitomben'Andriamanitra aminareo havana amin'ny fahasoavany sy ny fiadanany. Mba hahafahantsika mandray izao teny ampitondrainy tompo ahy eo amin'ny fiangonany mamarana zao volana Oktobra nananganantsika efitsika manome hevitra hoe maniriany aminady. I Jesosy tao Jerosalema no ifantohany masontsika. Nomboka mediny fatelo ambin'ny folo perikopy eo, fa tsy tapahana kely eo tatenatena tsy milaza hoe ahoana no ilazanao aminay dia anaovanao zao famantarana zao. Kina ty famantarana ataon'i Jesosy, dia tsy maintsy vakina zay voalaza ao. Tonga tao Jerosalema Jesosy, dia Jesosy tao amin'ny kianjan'ny tempoly ireo mpivarotra, ireo mpanao afera any am-piangonana, manao fanakalozam-bola ao kianjan'ny tempoly mba hividianany ny olona fanatitra hoentina ao amin'ny tempoly, satria ny vola fampiasa ao ivelan'ny tempoly tsy azo hividianana fanatitra anaovana fanatitra ao amin'ny tempoly. Dia atakalo ilay vola avy any ivelany ao amin'ilay volan'ny tempoly, dia ataon'ny mpivarotra avolenta ny taux de change, manontolo vola be anao zay ho maso fanatitra. Fantazo Jesosy tsara zany re zavatra zany, dia Jesosy teo ireo olon'ireo fa atao anaovan'ny olona varotra ao an-tempolin'Andriamanitra, ao kianjan'ny tempoly. Mba avakeo kely eo ambony kely io raisitsika andiny fahavalo ambin'ny folo eo amin'ny Jona toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo tapany faharoa. Eto mivoaka reto zavatra reto ateboka amampaingo dia hoe aza atao trano fivarotana ny tranony raiko, anaovan'ny olona bizina ao am-piangonana. Dia teste mirehetra Jesosy andiny fahafito ambin'ny folo, ny fimetako ny amin'ny tranonao no anritsainao. Ny tompo mirehetrehitra no ny fitiavany an'Andriamanitra. Azo olona tia an'Andriamanitra dia tia ny tranon'Andriamanitra. Fa tsy misy olona hoe tia an'Andriamanitra nefa tsy mankany am-piangonana. Tsisy zany. Fitiavana tsy marina zany itiavana an'Andriamanitra zany. Tsy ilay fitiavana avy amin'ny fanan'Andriamanitra zany milaza hoe tia an'Andriamanitra hono izy nefa tsy mankany an-tranon'Andriamanitra. Rehetra ny fahatezerana Jesosy no nanaovan'ny olona ny tranony rainy, tranony raiko, tranony raitsika ho toerana fivarotana. Andro sekoly ny androntsika anio ataontsika ny andron'ny réformation hatrizay nanaovan'ny ray aman-drentsika azy teo aloha dia natao ho fieverana manokana ny sekoly. Tamin'izany fotoana zany raha nanorina sekoly sika dia natao hoe fampianarana manepo, fampianarana manepo zany andro slogan nampianarana
marina tato amin'ny fiangonana tany amin'ny sekoly tsy hoe tsy mandao écolage akory fa raha ampitaina amin'ny hafa toy ny maimaimpona ny raharaha raha ampitaina amin'ny hafa ny mpampianatra tsy miankina amin'ny karamany manao fanany mpikarama zay vao miasa zay vao mampianatra fa maimaimpona omeko zay ananako rehetra fa zay omeny tompo eo raisiko ampitiavany mododininy sekoly be deaibe sika akaiky kely eo mba ambany kely eo misy sekoly tsy protestanta teo anilany kely vo mivoaka raha misy vavahady miakao andrefana dia sekoly ianaran-jareo avy any Komoro zay tanàna mafantatra zany sekoly zay isy mateky no anarany ny roa ampatelo mpianatra ao avy any Komoro daholo ataonay hoe sekoly komoriana nefa gasy ny tompony fa ny atao anatin'ireo sekoly manodidin'ireo tsy zany ampianaran'i Jesosy tsy zany raha ny fiangonana hoe fampianarana maimaimpona zany fa tena hitadiava mbola mihitsy zay te-karama dia makany io zany fepetra io torolalana ho an'ny sekolitsika fampianarana maimaimpona mandoky eo écolage ny kizy ao mandray karama ny mpampianatra ao fa ampianarana tezaina tsy anao fanany mpikarama araka zany ilazantsika azy zany fa mampirehitra ny fahatezerany tompo ray zany no tombo ao olona nde tady vola no ale ao sanatry avy mivava voanresaka teo zay sy tale dia manao tale zany dia hitady vola dia mandeha mpampianatra tonga ny mpampianatra dia hitady vola tsy zany ny fanany fiangonana nananganana sekolitsika fa manao zany reo maimaimpona dia mena zay mba ilainy amin'ny fiainana izy fa tsy hoe sanatry tsy miasa jamba rafozana andraireo atsanantana zay rafozana tinao tsy sanangatanany ao sy hoe dina zay sasa iza zay miasa jamba rafozana tsy manao zany akory sekoly hoe dia mampianatra ny mpampianatra dia tsy omena ninninna nanao raha rehetra tale dia tsy omena tsy zany akory fa tsy miankina reny omena azy reny fa manao zay tratsy ny finoany tratsy ny fitiavany manatanteraka zay ampandrosoana ny sekoly tsy atao trano fivarotana ny trano raiky ny Jesosy zay vao tonga amin'ny dimy fahavalambin'ny folo misy atsika tezitra ny Jiosy mahita an'izany famantarana manahoana nomenao anay ahafanao manao zao zavatra zao satria tezitra ny Jiosy zay le Jiosy tezitra zao anisan'izany le mpanao afera atao tempoly le mpivarotra fanatitra sy mpanakany vola atao mikanja ny tempoly tezitra reo velo finanana zany tsy dia tiavan'ny olona anay pastera reto anontany hoe le dada io fa maisy sy an'izany any am-piangonana any voatsinditsidy ny toloteny manitsy azy ny mpanao raharaha rehetra ataoko hoe raharaha fa tsy afera dia tezitra ahitsy ny tenin'Andriamanitra rehefa anao ety dia tezitra famantarana viaiza mentinao manao zao asa zao iny olona valiteny tsitany zay anaovana azy ny valitenin' Jesosy raha vao ty dia boly ty zanaka anazy any hatelohany mainka tena foraka ny lohany rehetra Jesosy dia raha ty tena efa mitady mihitsy ena efa fotoana nanaovana ty dia boly ty ianao milaza azy anaka anazy hatelohana ary zany le zava-miafy ny lanitra afen'ny tompo amin'ny teny tsy takatry ny olona tenany olona zay ho tempoly nambarany io fa tsy trano hoe ny soratra masina fa rehefa nitsangana
maty izy vo tena takatry ny mpianatra zay tokoa le raha zay tombo tany izy na mpianatra atsika mpona tamy azo jaliana ny tombo fary dolo ny jiosy fa maty le olona nanitsinitsy azy eran'ny tanàna iny fary dolo ny mpisorona sy nina rehetra fa miverina any amin'ny dolo ny vahoaka rehetra lay nino sy nanaraka an' Jesosy teo maty Jesosy de afaka atelohana zoma sabotsy de alahady de nitsangana tamin'ny tompo tsy mahoe 24 fois 3 koa zany de natao zareo le tetsenana tetsy hoe ny zoma 24 heures sabotsy 24 heures alahady 24 heures tsy zany io izy ngai fantatrareo anarana fa tsy zany mikatsitsika andro voalohany nanomboana an' Jesosy zoma sabotsy izy tao am-pasana alahady vao maraime mitsangana ny tompo andro fahatelo zany zay ho tsara ny mpianatra io le lazanitsika hoe raha vao ty trano ty ty fitebolo ty fa izaho manana azy afaka telohany ka ny tenany io tebolo hoe lazay ny atsangana io tsy niresaka tamitra kory ny fampianatra fa ny fanan'Andriamanitra zay miasa ao amin'ny fiangonana no manolo-tsainany reny manao raharaha ty am-piangonana androany sy ataoko sy ataony sy ataony tsirairay de ny fanan'Andriamanitra no ampiraiky azy tsara hoe satria raha manaiky am'vavanao ianao an' Jesosy fa Andriamanitra efa nalangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao nanina nataon'Andriamanitra iny Jesosy natsangan'Andriamanitra lay andro fahatelo raha vao ty tebolo ty zaho nangana azy amin'ny atelohany hoe Jesosy ny finoanao an' Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany ny fotom-pinoana kristianina amaky vakina ty tontolo misy atsika ty fa be dehibe ny endriky ny fahafatesana misy eto endriky ny fahafatesana io mitranga amin'ny fiainam-pirenentsika io ohatrany tsy misy zany mponina any am-bodrapeto maty ohatrany tsy misy mponina eny aolo azay de zandriko ty ambotry manjaka ohatrany tsy misy maty zany reny endriky ny fahafatesana io fa ny finoanao an' Jesosy nanina tsangana tamin'ny maty no afanao mandresany zany endriky ny fahafatesany zany endriky ny fahafatesana ny tsy fahatakarana ny fahoriany hafa nakina manjo azy eo nakina fahoriny ao ianao manakatao iny fazanareo azy tsy mirara azy manjo azy any ianao endriky ny fahafatesany zany natsavan'izany ny fiangonana tena mporisika ny zanaka mianatra ao amin'ny sekoly de zay tena sahirana nefa tena mazoto mianatra dia tomy fiangonana Nikolazy amin'ny alala voamera ny fampandrosoana misy firy izao fito misy fito mianadahy izao iantohany voamera ny fampandrosoana Nikolazy mandritry ny toa zaza sahiran'ireo ray aman-dreny sahirana miantoko mikarakaran'ireo raha avy aminy dia tsy ho ataony ampikarakarany fianaran-janany fa matsiaro ny fahorian'ny raha lasy anapavoatra zany ianao taminatsiarovanao ny fitsanganany tompo tamin'ny maty nandresen'ny fahafatesana dia nitsapanao fahoriany hafa dia avy ianao manampy io efa
fianaratsika fotoana elaela manao fanadihadinina tsy misy aoko zany any ny vomiera any amin'ray aman-dreny any amin'le zaza mianatra sao dia zaza kamo mianatra io sao dia tsy lamboto sanatiavy mivavana dinilera sao dia tsy tonga mianatra koa nefa dia lalina fotsiny vola atao ekolazy manao fanadihadina dia rehefa tena voamarina tokoa confirme hoe ianareo zanakavazaha hoe sahirana tokoa ty fianakaviana ty fa le zaza kosa dia tena mba miezaka mianatra dia alaina any amin'ny sekoly lisitra dia atotra ny vomiera dia alohany efa vitany amin'ity toty tompianarana vaovao ty zao efa voalohany ekolazy mandritry taona ho anisy fitony anadana voafity taondreo mpiara-mianatra olo matsapa ny fahorian'ny hafa miaina miara-miditsy ao anatin'ny fahoriana io zany nataon'i Jesosy tamin'izy tonga olona fa tonga nofo Jesosy mitondra ny ota nofo tao amin'ny tenany fa mety ny matonnerse zany zany dia naniny izy teo nitsangana tamin'ny maty izy resiny zany fahotanao sy ny faharatsianao rehetra zany entinao ao aminao fahoriany namanao dia resenao iny dia atsanganao miaraka aminao izy mba hahafahanyko miatrika ny fiainana zay dia lazaiko tamin'ny gadoko atao ny spécialitény kristiana dia mitady zay amingianana ny namana inona ny tohiteny tsy atao inona ny fampianarana tsy atolotra ho an'ny kristiana fa ireny dia toy ny manafosafo sy mandambolambo ny sofiny sasany fotsiny tsy mba hoe eniko eto dia natalo tato zay vo mivoaka tato fa eniko eto dia miverina eo efa bosy mihitsy ny azy mihony sofiny ka tany lasa ohatrany izy aza mitotona amin'ny vibe reny zany efa liny sasany rehefa mba vony namana mitaraina ty zanako anankiray natao ny fifidianana 22 septembre ekony io tsy ilany soma tsara le zanako fa tsy hoe izy ilany any akory ny soma tsara fa ny tsy ilany koa soma tsara satria misy hevitra Andriamanitra tsy takatrao ity olo ty ato ilako azo fa tsy ato dia tsy lany soma tsara le zanako dia isan'ny mpinamana mahafantatra izy koa naman'le tsy lany io no mantotsy fa ina miankazana anaovany setana zany aive akanjo le fifidianana e ina kiraro anaovany setana zany zany hoe zay vidy kiraro vaovao zany le lany zay nangany amin'ny mpanjaitra tena raitra zany dia lany teo zany ve fa dia mandatsa namana ny sasany tsy fanahy kristiana zany ary ataovy lavitavitra kokoa ny fanany devolony mampanomesainanao mandotsy namana tahaka izany fa tario izy atakatra tario izy anaiky resy lahatra izy fa tsy madekona ihany fampony anivony fiangonana efa vakiko taminareo ny aratsika mianatra tsara ny amin'ny elidata sy medata nomery raiky ambin'ny folo fa tsy isy an'ireo nakao mitrandray fiaonana izy miraharaha fa naminamiko ho iny soratra masina ilaina Andriamanitra tsy ao anatin'io miditra nakao mitrandray fiaonana io ny sasany amin'ny zanak'Andriamanitra fa misy ilany azy amin'ny fampandrosoany ny fiangonany koa rehetra zanak'Andriamanitra fa aza lotsinao izy aza latsainao izy dia reseo lahatra izy atakatra zany tonga mitotro ny fiainana zany misy an'izy ireny mbola tsy tonga miara-mivavaka amintsika no ny alahelyny satria manindro loatra ny masonao sy SMS-nao any aminy any dia tsy tonga mihitsy izy atreto 22 septembre ny fidianana natao sika androany ohatrany tseko le daty
ray volana mihoatra mbola any reny zanak'Andriamanitra mavahelo satria mandotsy azy ianao endriky ny fahafatesany zany raha voty tempoly ty hoy Jesosy asio anarana ny tempoly aiza ny anarana ny tempoly fantatrao aiza ny anarany fiangonanao raha voty fiangonana katolika ty hoy Jesosy zaho anangana azy amin'ny atialohana itoetra ratsinao io ilonanao io sanatria antifangaran-karianao isan'andro io raha vao zany hoy Jesosy fa zaho anangana azy amin'ny atialohana havaozy tompo amin'ny herina fitsanganany tamin'ny maty zany fiainanao zany dia mba olona mifampitsikitsiky olona mifampahero olona mahatakatra ny fahorin'ny namany no miala mivavaka eto mba mahay manao tserijery tsara sabavy telo amin'ny telopolo am'zato am'izany fotoan'izany hoe indre tsara sady mahafinaritra rahalahy avokoa miala monina eto fa voatidiny tsy avao eo ny fitaliana raha mety ianao dia hotahin'Andriamanitra ny fiainanao satria nitsangana tamin'ny maty miaraka tamin'ny Jesosy ianao dia mialanao tao zany toetry ny fahafatesana rehetra toetry ny maty rehetra zany dia hoe nipikabary rehefa mafanafana ny fifandraisana ka mampiteny olona izy dia hoe manaingy anao mavesatra tompoko hitsangana ny faty mavesatra zany ao an-tsain'ny taolo malagasy hoe manaingy anao mavesatra zany fa tsy olombelona no engainao tsy fiteny amin'ny fivoriana iombonana amin'ny olombelona rehetra zao zany manaingy mavesatra zany andeha hanaingy amin'ny faty ndeha ho fonosina ny taolo malagasy ko teny zany manaingy mavesatra fa ho fonosina le maty kisany maty fonosinao araroty fio iverenkely andiny faharoa amin'ny hira fa fito amin'ny efapolo amin'ny dimanjato fa tsy tianareo izy io tsy azoazonareo izy io ary ty tena tsy fantarareo koa ny evy fito amin'ny efapolo amin'ny dimanjato ny ataontsika tamin'rakitra fahatelo teo farianao mitokatra anoka menately kaodesina ny fomba ahitananga Tati basitra inona ny kodinao iza ny kodinao mitokantrano ve kaodesinao ny fomba hitanangany ny fomba hitanangany no kodinao rehefa tonga ao Jesosy fomba ahitanangano any tokantrano any misy zany endriky ny fahafatesana koa ireny atsangany tompo tamin'ny maty zay manangatsangana any angano any an-trano any amin'ny tokantrano raha mitsangana olona eto ray tsangano zay avy nanangatsangana tany an-tramony tany iza nitsangana eo dia tana fioanara varakateny eto fa fotoana ibebanao am'izay nanangananao atsangana rehetra tany an-trano tany zao amin'ny ainy teny tokanao tsy sitrak'Andriamanitra ireny fomba hitanangano any tokantrano ireny fa Jesosy velona nitsangana tamin'ny maty raha voty tempoly ty fa izaho hanangana azy amin'ny ateloana zany ny faminaniana ny entiko anao androany avy amin'ny tompo fa hanangana anao tamin'ny maty